Miarahaba antsika rehetra ary havako malala fiadanana ho anareo dia faly ny tenako indray manao izao fampianarana kely izao avy amin'ny tompo mba ho vatsy entsintsika miatrika mandrakariva ny fiainantsika dia milohan'ny zavatra rehetra ry havako dia ndao isika hiary hivavaka. Mankasitraka anao izahay Jesosy Kristy zokinay malala. Mankasitraka anao izahay fa ny fitenenanao aminay manambara ny fitiavanao aminay dia mitenena ara tompo araka ny fombanao dia anao irery ihany ny voninahitra. Amen. Ry havako malala amin'ny tompo, vao nitomboka kelikely tokoa ny taona dia fanaontsika ny mametraka tanjona manoloana antsika. Misy tanjona lehibe izany ataontsika hoe amin'ity taona ity izaho ohatra dia tsy maintsy ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky ohatra izany. Na ihany koa mety hoe tanjona amin'ny fiainantsika arak'asa ohatra nantoy izany. Dia izao ry havako malala, te hanoro-hevitra antsika ny tompo. Ahoana no ahafahantsika mahatakatra izany tanjona izany, mahatratra izany tanjona napetrakitsika izany. Voalohany indrindra aloha, tsy miala amin'ny teniny isika. Ahoana hoy izy eo amin'ny Salamo 7:30, efa haintsika rehetra moa izany ry havako fa pahatsivo ny tombo fotsiny. Amin'ny anaran'i Jesosy Salamo 7:30. Ankino amin'ny Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka. Ny zavatra ataontsika voalohany indrindra aloha dia mametraka izany ampelantanan'ny tompo. Dia matoky azy ony dia ataony tanteraka. Saingy izao, ny finoana ry havako, ny finoana dia arahina asa. Tsy vitany hoe manantena fotsiny tsika na hoe mino sika, tena mino amin'ity taona ity tena vitako ity zavatra ity, amin'ity taona ity tena faly amiko Andriamanitra satria manana toe-po sy toe-panahy araka ny sitrapony aho. Mila asa izany ry havako malala, ary indrindra moa fa rehefa mametraka tanjona isika dia tadidio mandrakariva fa tsy maintsy eo ny devoly sy ny satana hanaisotra izany, hikororoka izany. Noho izany mila miady tsara isika ry havako malala. Dia izao, misy tanjona lehibe anankiray. Alaiko ohatra izany hoe amin'ity taona ity dia te ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky. Izay izany ilay tanjona atao amin'ity taona ity. Dia izao ry havako, mba hatratrana an'io tanjona lehibe io dia misy tanjona kely maromaro mitambatra izay ahafahantsika mahatratra ny tanjona lehibe io. Dia inona izany mpanompon'Andriamanitra mahatoky? Ohatry ny ahoana izany mpanompon'Andriamanitra mahatoky izany ry havako malala? Izany mpanompon'Andriamanitra mahatoky izany dia izao, manefa izay rehetra anirahan'ny tompo azy. Ahoana no hatratrarako izany? Misy tanjona kely be dia be izany. Voalohany aloha tokony hanana toe-po sy toe-panahy manaiky an'Andriamanitra. Tokony hanana toe-po sy toe-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia izao, mandiny tena izany. Tanjona kely ao anatin'izay tanjona be izay izany ry havako, fa be dia be. Mety hoe tanjona, mety hoe anisany koa hoe mila mianatra ny tenin'Andriamanitra, izany hoe mila mamaky baiboly sy mandinika azy isan'andro, tanjona hafa indray izany. Mila mahay miresaka amin'ny tompo isan'andro, tanjona iray hafa indray izany. Fa izao atao ry havako malala. Izao ny torohevitra namen'ny tompo aho. Rehefa rivariva iny sika, rehefa manam-potoana kely iny sika dia izao. Dinio aloha, inona mbola tsy tena ahafahantsika ohatra manao toe-po sy toe-panahy araka an'Andriamanitra? Inona mbola zavatra hitantsika ohatra ny tsy milamina ao anatsika? Ohatra, mora kizitina ve isika? Mora tezitra ve isika? Dia izao, ataovy ekzersisy isan'andro ny mahatony fo, satria voasoratra ihany koa amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahamaliana mora mampianana ny fahatezerana mafy. Dia izao izany, miezaka isan'andro, apetraka amin'ny tompo vao maraina ny fo dia manankina amin'ny tompo, mangataka aminao hanana izay fo
tony izay dia tena exercice ao anatin'ny tontolo androntsika tena hoe miezaka ho tony mandrakariva rehefa tadiakatra kely fa dia tsarotsika manana tanjona lehibe dia mitomboka amin'ity tanjona kely ity izany aloha ny antratrarako izany dia ataontsika isan'andro izany ry havako malala dia rehefa alina indray ny andro dia manao bilan kely isika zany bilan journalier zany ny ataontsika tsy bilan annuel fa journalier isaky ny alina hoe tratrako ve ilay tanjona napetraka androany mba hatratrarako ilay tanjona lehibe efa fixena dia raha tsy tratra dia apetraka amin'ny tompo dia mifona amin'ny tompo fa tsy tratra dia mangataka hery mandrakariva fa tsika tsy resy tsy miady zany tsy milavilefiny zany tsika ary araka ny tenin'ny Ntaolo ihany koa hoe indray mandeha tsy mamata-bary ve dia andeha fitsotro be tsy ry havako atao isan'andro l'exercice fa ny fanatanterantsika izany isan'andro ry havako no hatratrarantsika ilay tanjona efa napetrakintsika manoloana antsika dia ny fanankinantsika izany amin'ilay Andriamanitra tsy tony dia io ny heriny io ny fitiavany miaraka amintsika dia mino ary havako malala fa nanampy antsika izany fampianarana kely tolotsaina avy amin'ny tompo izany dia ho azy ireny voninahitra ho amintsika kosa ny fiadanana ary ho tanterahan'ny tompo aminao anie izay rehetra irin'ny fonao arak'izay tany famahasoa dia hitako io tenin'Andriamanitra ambonin'io fa 7:35 io dia izao azadino miravoravo amin'ny Jehovah ianao dia omeny anao izay irin'ny fonao amen.